Adventist World Radio. Lay feon'ny fanantenana. Izay manakuaniwa ni radio manerantan lay feon'ny fanantenana nitondra to kiazava. Indray andro ity tovolahy kristianina iray dia namporosiny namany araka amin'izy ireo mba hamonjy lanonana any amin'ny toeram-pandihizana feno zava-pisotro misy alikaola sy zava-mahadomelona isan-karazany. Rehefa niteny izany tamin'ny olon-tiany anefa ilay tovolahy kristianina dia nandrara azy tsy handeha any amin'ilay toeram-pandihizana ilay tovavy olon-tiany sao dia anova sy hitondra loza ho azy ny fandehanana any. Raha miditra any amin'ireny toerany ireny ianao ilay zazavavy tamin'ilay tovolahy kristianina dia tsy afaka hiaro anao any ny anjelin'Andriamanitra satria tsy hiaraka hiditra aminao any izy. Tsy nanaiky anefa ilay tovolahy fa nidoika hoe fetiny namany hono ka mahasosotra raha tsy mandeha izy, sady mbola nampiany ihany koa hoe izay indre mandeha fotsiny ve dia aninona e? Sady efa nanaiky ho ilay tovolahy fa amin'ny manaraka tsy handeha any intsony aho. Za koa ane tsy hisotro no alehako any ary tsy handihy mihitsy aza any fa mba mifalifaly miaraka amin'ireo namako fotsiny, hoy ny fanazavan'ilay tovolahy kristianina. Dia lasa tokoa izy nandeha. Rehefa tonga nefa ny alina dia naharay antso telefona ilay olon-tiany, izany hoe ilay zazavavy izany. Avy eo dia nakarapony tamin'ny tany ny findainy ary nidradradradra ny tomany fatratra ilay zazavavy. Reny tao anatin'izany antso izany mantsy fa maty ilay tovolahy kristianina izay olon-tiany sy ireo namany satria nisy adiny tranga tao amin'ilay alim-pandihizana ka noho ny fahamamona loatra dia nisy olona tsy nahazaka izany fifandirana izany ary dia notofiriny avokoa izay ny fanandrify taminy teo ary anisan'ny maty voatifitra tamin'izany ilay tovolahy sy ireo namany. Ry mpiaino ajaina, matetika isika dia manao toy ilay tovolahy nolazaina fa kristianina teo. Aleontsika manao marimaritra iraisany amin'ny zavatra ratsy izay be pitia toy izay hijoro amin'ny fahamarinana. Mieritreritra mantsy isika fa mety hanafotoina ny hafa ny fijoroantsika amin'ny fanarahana amin'ny fahamarinana ka misy ny fotoana izay ilomanosantsika miaraka amin'izy ireo amin'ny fahotana. Tsarovy anefa fa ny fiafaran'izany dia loza sy fahaverezana. Mety azo sitraka amin'ny olona isika saingy tsy azo sitraka amin'Andriamanitra velively. Betsaka ny fahotana izay eritreretintsika ho tsy dia maninona, saingy rehefa fahotana dia fahotana eo imason'Andriamanitra. Tadidio fa ny filomanosantsika ao anatin'ny fahotana vetivety monja dia mety hahavery antsika mandrakizay. Koa anao ny safidy satria misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy ka anjo lalana mivarina ny amin'ny fahafatesana no hiafarany. Oabolana toko 620 andininy 520. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina rasoao am-pofazamalaina faritomotrany andro izao. Zamaditry fanotiako anokaza mania fazaombotia namiana lalana
Amintsiagna dalagna fafafatesagna avako no tambiny ota fafafatesagna avako no tambiny ota anao kaza maditry fanao tiako anao kaza magnia fa zao mbo tia namiagna lalagna anintsiagna dalagna fafafatesagna avako no tambiny ota fafafatesagna avako no tambiny ota Tarika Billy anao karaha tsy tiajery avako famonjena fa Jeso nafonia agnidrako amonjy antegna Ndragnahary mitianao Ndragnahary mitianao kazambela anao koambala tiany zao kotsiariany anao koambala tiany zao tsiariany zamaditry fanao tiako anao kaza magnia fa zao mbo tia namiagna lalagna anintsiagna dalagna fafafatesagna avako no tambiny ota fafafatesagna avako no tambiny ota anao karaha tsy tiajery avako famonjena fa Jeso nafonia agnidrako amonjy antegna Ndragnahary mitianao Ndragnahary mitianao kazambela anao koambala tiany zao kotsiariany anao koambala tiany zao tsiariany atolotry ny feomifanantenana ho anao tsara ho fantatra tonga amin'ny fotoanany tsara ho fantatra indray isika koa dia miarahaba antsika zay mpanaraka zany fandaharana zany amin'izao fotoana izao ary mirasoa ho antsika rehetra eo ampanarahana izany fandaharana izany assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu araka nefa fanaotsika teto izany fifaliana satria ny fifandraisan'ny baiboly sy ny Korany efa henontsika teto miverimberina zany dia zava-dehibe tokoa ny mataratsika andreny
satria misy zavatra vitsivitsy na maromaro aza moa hitovizany a na de eo koa ny zavatra sasany a zay tsy mampitovy azy a dia tsara ho fantatra daholo izany rehetra izany. Ny zavatra jerevantsika androany a dia zavatra anankiray eken'ny baiboly sy ny korany zany a dia ny fanandratana avo diavo ny anaran'Andriamanitra izany, transcendance de Dieu. Ao amin'ny baiboly a dia miverimberina matetika ny hoe Andriamanitra avo indrindra na hoe Dieu tout puissant, Andriamanitra avo indrindra. Verimberina matetika ao amin'ny baiboly zany satria mahampivavaka zany a dia ny fanandratana avo diavo izay voninahitra ny anaran'Andriamanitra zay ny mahatonga ny mpivavaka iankoka eo anatrehiny. Ny amin'ny Korany ihany koa na Coran dia manaiky izay voninahitr'Andriamanitra sy ny fahalebiazany izay. Nga mahendrika matetetika le fiteny hoe Allah akbar, miverimberina foana io amin'ny Coran. Nareo namatsika silamo zay mivavaka dia mamerimberina hoe Allah akbar. Ino man dikan'izany dia hoe Andriamanitra Allah zany a dia lehibe indrindra, le hoe akbar. Akbar masy dia superlatif izy io, avy amin'ny hoe kabira. Kabira manko dia hoe grand, lehibe. Fa ny akbar zany avy amin'ny hoe kabira io dia hoe superlatif absolu, akbar. Ary raha ny tena marina zay dia zao hoe tsy tokony hatao anaran'olombelona mihitsy izy io. Matetika maheno sika olona zany a dia hoe iza anarany akbar. Gama noho ny tsy fahalalana dia apetaka eo anarany io, fa raha ny tena marina dia zao Andriamanitra irery ihany no mendrika hanana an'izany anarany izany, akbar zany, hoe Allah akbar, hoe Dieu est le plus grand. Ka eto zany dia zava-dehibe ho antsika ny mahafantatra. Zay manko le teto hoe tsara ho fantatra izy a, hoe ay ve misy an'izany ao amin'ny baiboly, misy an'izany ve amin'ny Coran, zavatra iraisany zany a ny fanandratana avo diavo ny voninahitr'Andriamanitra io. Hoy ny baiboly hoe Andriamanitra avo indrindra, dia hoy ny Coran hoe Allah akbar. Dia misaotra atsika ny heno an'izao fandaran'izao a, dia manasa antsika indray mbola hanohy ny fiainona izany tsara ho fantatra izany momba ny baiboly sy ny Coran amin'ny manaraka. Misaotra ny eto. AWR téléphone 034 06 797 62. Praise. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, when I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you, I worship you, I worship you.
is to worship you. Raiso ny adresy ahafahanao mifandray aminay awr malagasy @gmail.com. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround me come shadows in the light of you, when I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you, I worship you, I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena. Faly miarabanao izay manahaka ity fandarana tolotry ny radio adventiste maneran-tany ity ny tenanay ary mirary anao ahita soa eo ampanarahana izany. Nisy olona mifanena tamiko mpiaino ity radio ity nanao hoe efa betsaka ny lohahevitra nyresanao Madame Yolande fa mba sy ho resaka fitiavana fa io ny tena mba mahaliana ny olona sady mety aminay tanora. Eny tokoa samy manana ny fandraisany atao hoe fitiavana ny olona. Ao ny miresaka fitiavana ranofo, ao ny fitiavany mpinamana, ao ny fitiavany mpirahalahy. Dadasika tokoa io lohahevitra io ary tsy ampy ny fotoanantsika raha ho velabelarina eto avokoa. Fa ny fitiavana ambony indrindra, ny fitiavana lehibe indrindra, ny fitiavana mandrakizay no tiako ho zaraina aminao anio. Mialoha izany anefa dia hiara-mivavaka isika. Ray malala masina sy be fitiavana ianao, mideranao zahay noho izany ary mangataka mba hanatrehanao izao fotoana izao, mba hitondra soa sy fitainao anay izany ary mba ho takatray tokoa ny sitraponao. Fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Voalohany, fitiavana mandrakizay. Andeha ovakitsika Jeremia 1:7. Jeremia 1:7. Tany lavitra tany no nisehoany Jehova tamiko ka nanao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindrapo anao. Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao. Jehova no mity. Ny fitiavan'Andriamanitra dia maharitra mandrakizay, mifanohitra amin'ny zavatra hitantsika ankehitriny. Efa fahita matetika mantsy ny misolo vady rehefa tsy metimety dia misaraka dia makafa indray, fa tsy mba toy izany ny fitiavan'Andriamanitra. Fa maharitra mandrakizay, tsy miova, omaly, anio, ampitso ary mandrakizay. Ny olona no mety mandao hoy ny tononkira, fa Jesosy tsy mandao. Ao koa ny fitiavan'Andriamanitra ary no hitaridalana ny fitiavan'olombelona. Eny, fa na dia izay miafina indrindra aza, ny tena fitiavana, lalina,
dia tsy afaka hivelatra raha tsy eo amin'ny fo anjakan'i Kristy. Raha tiana teza koa ny fitiavana dia ho tahaka ny fitiavan'Andriamanitra izay mandrakizay dia kolokoloina toy ny zava-maniry, tsy maintsy tondrana matetika mihitsy mba tsy halazo ka ho faty. Ny tsirairay samy mahafantatra hoe inona ny rano na zezika ilain'ny fitiavany ao an-tokantrano ao ny teny mamy, ny tambitamby, ny fanomezana. Fa amaky andinindray ao amin'ny Baiboly isika izay mety hanampy antsika amin'izany. Rehefa avy nahitany hoe fitiavana mandrakizay isika dia hijery indray ny hoe fanehoam-pitiavana. Jaona voalohany toko faefatra ny 9:9. Jaona voalohany toko faefatra ny 9:9. Izay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia fitiavana. Izao no nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra naniraka ny zanany lahy tokana tamin'izao tontolo izao mba havelona antsika amin'ny alalany. Ao amin'ny Romanina toko 5:9. Romanina toko 5:9. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fonom-bola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Izany hoe ny olona mbola tsy tian'Andriamanitra akory, izy efa tia. Ny olona manalavitra azy, izy manatona. Ny olona tsy nangataka akory hoe vonjeo zahay, izy efa namonjy. Izany ny tena fitiavana. Jaona voalohany toko 7:1. Jaona voalohany toko 7:1. Endre manahoana ny fitiavana nasehony raha eo antsika dia niantsony antsika hoe zanak'Andriamanitra, sady zany tokoa isika. Amin'ireo 3 vao novakina teo ireo dia miverina foana ilay fototeny hoe aseho. Izao no nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Ao amin'ny Romanina indray, fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika. Ary ao amin'ny epistily nosoratan'i Jaona, endre manahoana ny fitiavana nasehony ray ho antsika. Tsy azo afenina ny fitiavana fa aseho. Raha misy olona milaza ho tia, hoe milaza ho tianao izy kanefa afenipeniny, dia mahina fa mbola tsy azo antoka zany izay fitiavana izay. Izany no mahatonga ny fanaovana ny fisehoana teo amin'ny fomban-drazana malagasy. Rehefa samy seho ny tovolahy dia efa azo antenaina zany ny fitiavana. Maro anefa no mihevitra fa fahalemena ny faneho-pitiavana. Noho izany dia tsy aseho ety ivelany ny fitiavana. Ny fitiavana tsy avela ivoaka na iseho dia lasa malazo. Ary misy mpanoratra malaza iray ny teny hoe tsy misy ny fitiavana raha tsy misy fanehoam-pitiavana. Manaraka izany, ny fitiavana dia manome sy mizara. Andindray diso fatantsika loatra, Jaona toko 7:1. Jaona toko 7:1. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Ny fitiavan'Andriamanitra dia fitiavana manome, mizara. Tsy nitazomy no asamrery ny zanany, fa nomeny. Ary ny olona tia rehefa manome dia tsy mitaky valiny, tsy manjakazaka, na manery, na mitady takalo, manao chantage ny fitenenana, fa manaja, mateo tia. Tsy nitaky fitiavana no tena ilaina, fa ny anolotra fitiavana. Nisa zavavikely anakay nanatrika fivoriana tany ampitan-dranomasina tany noseho ny tantara. Elokely mavokely anakay izay ny zavatra mba tena sarobity teny aminy, ary tena tiany, tsy nasaraka azy mihitsy io elo io. Eny, fa na dia hatrany am-pandriana aza dia nataony eo akaikiny eo ilay elo rehefa matory izy. Rehefa nandreny teny ilay mpitory teny anakay nefa izy milaza fa tokony homena ny zavatra rehetra mba hahatonga ny tsirairay ho vonona nanompo an' Jesosy, dia nanomboka natahotra ilay zazavavikely. Natahotra izy ny amin'ilay elony, ilay elo mavokely io, kanefa tsy maintsy atolony koa izany. Nofiny mafiteny tratra n'ilay elo, dia nijereny tampitiavana. Ary nigogogo ny tomany izy sady niteny hoe, Jesosy malalo, teo tianao aho, ary teo any an-danitra. Esory ny fahotako rehetra, atolotra anao ny tenako. Ity elokeloko ity koa, sy izay ananako rehetra. Nanoroka azy ny reniny,
Ary niteny ilay zazavavy tamin'ireny nanao hoe neny eo tena faly aho. Tia Jesosy, tiako izy mihoatra noho ny zavatra rehetra. Nafoiny ilay elony, ilay elo kely mavokely. Nisy fifaliana sy fahasambarana tamin'ilay zazavavy kely. Hoy Jesosy hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Rehefa hitantsika fa ny fitiavan'Andriamanitra mandrakizay, ny fitiavan'Andriamanitra dia naseho, ny fitiavan'Andriamanitra dia manome, ary izany fitiavan'Andriamanitra izany dia mafiorina, lalipaka, araka ny voalaza ao amin'ny Romanina 4:7-7 eo. Iza no ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va? Sa fantrana? Sa fanenjehana? Sa loza? Sa sabatra? 7 Na inona amin'izao zavatra rehetra izao dia tsy ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Ny fitiavan'Andriamanitra izay tao amin'ny Jesosy dia tokony ho ao am-ponao, ho ao am-po kokoa. Ary oropaka izany fitiavana izany, ka tsy hisy ahasaraka sy ianao amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Tahaka izany koa ny fitiavana ao tokantrano, tsy misy olona tokony any ambatsembana na anelingelina na anasaraka ny mpivady mihitsy, fa ny fitiavana lalina sy mafiorina dia ho tahaka an'izany ny fitiavan'ny mpivady. Indray andro nisy olona nanatona zazalahy kely anankiray, nanontany azy hoe aiza ianao no mipetraka? Dia hoy ny navaliny any an-danitra. Dia nanontany ilay olona mba ilazany marina hoe aiza ny tranony. Izay foana nefa ny navalin'ilay tovolahy kely, saingy nampiany fanazavana bebe kokoa. Taloha ny dadako mpisotro toaka be, masika, mikapoka anay foana, mampijaly ny neninay, tsy nanan-kanjo izay fa noana foana. Hoy ny neninay matetika hoe tena elo mihitsy ity trano ity. Nefa indray andro niovy dada ka natao batisa. Dia toaka izany koa ny fianakavianay manontolo. Niova be i dada, mifankatia be izay rehetra, ka hoy indray neny matetika hoe tena lanitra ity trano ity. Tena lanitra ity trano ity. Koa ny faniriako ho aiso anao, dia anjakan'ny fitiavan'Andriamanitra ny fiainanao. Anjakan'ny fitiavan'Andriamanitra ny tokantranonao, ny fianakavianao. Ary ho tena lanitra ny fonenanao. Mialohan'ny vavaka famaranana dia andininy iray ao amin'ny Jaona 1:4, andininy 2:12 no tiako amaranana azy. Ry malala, raha izany no nitiavan'Andriamanitra antsika, dia tokony hifankatia koa isika. Raha izany no nitiavan'Andriamanitra antsika, dia tokony hifankatia koa isika. Amen. Misaotra ray malala noho ny habeny fitiavanao, fanafonao ny zanakao tokana amin'ny jenanay. Afony tanteraka koa raha eo izay manembatsembana anay sy manasaraka anay aminao. Eny fa na dia izay verinay ho sarobidy aza. Mino izahay fa ho tanteraka izany ary ho feno fitiavana izahay satria angatanay amin'ny anaran'i Jesosy izao vavaka izao. Amen. Hiraina tadidiko ny omaly fony aombony sarakanao nandrakotra ny jaly sy ny fahoriny izao tontolo izao nandao avoko zay mbalamako nanalavitray ka ireria tsy nisy pitery tanaty ady fa teo ianao ry
Jesosy tompo tsy mba nijery izany fareme nampiarilay namera itoetra anilanao tadidikoniomay fony aomon rakotraizina nandrakotraniota sy ny faratsiny zao tany zao nandramako avoko zay mba fantatro fampiatanay fasasatra tsy nety nahita izay nahafapo fa teo ianao i Jesosy tompo tsy mba nijery izany faleme nampiarinay namela itoetra anilanao fa teo ianao i Jesosy tompo tsy mba nijery izany fareme nampiarinay namela itoetra anilanao Jesosy tompo tsy mba nijery izany faremeto nampiarinay namela itoetra anilanao akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isanandro amin'ity pejy ity awr feon'ny fanantenana fianakaviana fon'ny fiarahamonina faly miaraba ny mpiainony feon'ny fanantenana rehetra manaraka izao fandarana izao miaraka aminao eto ny namanao mamiatsa sy samma eo amin'ny lafin'ny teknika ny faiza mifandray ny faizana mampita afatra no ny fantohantsika teto nandritra ny fotoana maromaro zay no resantsika teto ireo fotokevitra roa lehibe momba ny fifandraisana izay hanampy antsika takatra ny fomba tsara indrindra ifandraisantsika amin'ny hafa raha tsy hahivitsika ny fitsipika voalohany dia ny fahatakarana tsara ny toerana misy ny hafa ny fahatakarana tsara ny toerana misy ny hafa tsy maintsy miezaka atakatra ny toejavatra iainany olona ifampiresantsika io isika tsy maintsy miezaka mahatakatra izay zavatra mety ho tsapantsika raha mipetraka eo amin'ny toerana isika zay zany ny fomba ahafahantsika mahatakatra tsara ny toerana misy ilay olona ifampiresantsika ilayntsika ihany koa ny manazatra ny masontsika mba hahay andinika ilayntsika manazatra ny sofintsika mba haiaino mba hatonga antsika ho havanana amin'ny fahatakarana ny toerana misy azy
ilaintsika ny koa ny miezaka halala amin'ny fotsika mihitsy fa tsy ny saitsika fotsiny mba hatonga antsika takatra ny hevitra miafina ao ambadiky ny zavatra hitany masontsika sy ny feo reniny sofintsika. Ilaintsika izany ny mametraka fanontaniana hoe sao dia reraka ity olona ity, tezitra ve izy, nona ve izy, maika ve izy, faly ve izy. Mila mihevitra tsara ny fotoana mety resahana aminy isika noho izany. Andesika ka ohatra vitsivitsy. Misy ankizy anankiray tsy maintsy resaka amin'ny dadany fa voantso andalo any an-tsekoly dada. Azonao an-tsaina avetrany angamba fa mety ho hafa avetrany ny andraisan'ny dadany io resaka io arakaraka ny toe-pony sy ny toe-batany amin'ny fotoana iresahan'ilay zanany. Mety hamala avetrany dada hoe fa inona indray ny ditra nataonao tany, na koa hoe tsy manam-potoana amin'izany za reraka. Ohatra faharoa, aniraka ny zanany aka-rano neny, iny izy avy nianatra. Ilainy neny ny mahalala aloha fa tsy maintsy ho reraka io zazy io alohan'ny andrany azy. Angamba ilainy neny ny teny hoe fantatro fa tena reraka ny zanako e. Zao makaina kely dia mba hiangaviko ianao aka-rano rehefa avy eo. Raha ohatra moa zany ka misy aza dia azoneny atao misy miteny hoe andana aloha koa ny ampango dia asio laoka kely eo dia minana aloha ianao. Sy rehefa avy eo ianao mba hangalanao rano neny. Ilaintsika tsara ny matakatra ny toerana misy ny hafa alohan'ny fampiresahana aminy. Izay le fitsipika voalohany. Ny fitsipika faharoa dia ny fanaovana izay amora araka izay azo atao ny atakaran'ny hafa ny zavatra ambarantsika na tiantsika ambara. Fampatsahivana ihany ny ilazana fa ny tanjona amin'ny fifampiresahana dia ny ahatafita ny hafatra fa tsy sanatria kory hoe ny ahatsapan'ny hafa fa mahay ianao. Mety hisy olona tokoa manana tanjona amin'ny resaka ataony mba ahatsapan'ny hafa fa mahay izy, kanefa ny ankabeazantsika matoa miresaka dia ny ahatafita hafatra ny tanjona. Tsy sarotra ho an'ny olona ambony fahalalana ny midina mankeo amin'ny fari-pahalalan'ny olona ifampiresahany mba ahatafita ny hafatra tiany ambara. Tsy ilantsika kory ny manao fampisehoana hoe mahay miteny frantsay tsika na mahay voambolana avolenta isika, fa ny amora ny hafatra tiana ampitaina no ilaina. Misy filoham-pirenena Amerikanina iray antsoina hoe Roosevelt. Nalaza tamin'ny fahaizany ny fampiresaka amin'olona izy io, satria mahita vokatra tsara hatrany hatrany izy aorin'ny fifampiresahany amin'olona. Na fifanarahana ara-barotra izany na fifanaraham-piara-miasa amin'ny firenena hafa izany na fifandraisana ara-diplomatika izany sy ny sisa. Rehefa nanontaniana momba ny tsy ambaratelony izy dia izao no nolazainy: rehefa misy olona manao fotoana eo namiko dia mandany ora maromaro amantarana ny momba ny olona io, ny sehatra iasany, ny tontolo manodidina mahazatra azy, ny fari-pahalalany, ary indrindrandrindra ny zavatra tena mahaliana io olona io. Rehefa tonga ny fotoana iresahana dia atomboka inga Roosevelt amin'ny zavatra mahaliana sy manavanana io olona io ny resaka, ary izany dia anisan'ny nampalaza io filoham-pirenena Amerikanina io. Ataovy izay amora ny andraisan'ny hafa ny hafatra ampitainao, ny fiteny ny ampiasaina. Raha toa ka manao famelabelaran-kevitra ianao dia mila fantatrao aloha iza ireto olona kendreko ho tratrarina amin'ny zavatra ampitaiko ireto. Olona varam-pianarana ve? Antonontonony ihany teo amin'ny fahalalana ve? Sa olona vao mianatra mihitsy? Dia arakarak'izay koa no ampitanao ny hafatra tianao ampitaina, ny voambolana ampiasainao, ny hafiainganam-pandehanao rehefa miteny sy ny sisa. Atomboy amin'ny resaka mahakasika ny zavatra fantany sy iainany ny resaka. Ny mpanabe dia havanana tsara amin'io, miangavany amin'ny fantatra dia makany amin'ny zavatra vaovao. Raha mipita zava-baovao sarotra aminy ianao dia miangalo avy amin'ny zavatra efa fantany. Dia lazao aminy ihany koa ny mombanao. Mora amin'ny olona ny manokatra ny fony amin'ny olona mitovitovy aminy. Indray andro raha nandeha taksi borosy ho any Ambatondrazaka
dia tafara nipetraka tamina lehilahy anankiray. Tsy mifankalala mihitsy izay teo aloha, fa dia hoe tao anaty taksi borosy anankiray moa dia atahoana ny fampiolon'olona io fa dia tsy maintsy niresaka. Rehefa nandeha teny resaka dia fantany fa mpampianatra, ary dia nahazo aina tsara izy satria mpampianatra ihany koa ny vadiny. Fantatra tamin'ny resaka ny fanaovana ihany koa fa zandary ny rainy. Dia vao mainka manga ny resaka i satria samy zanaka zandary zany izay. Dia nandritra ny dinaritra ora 10 teo eo dia niresaka foana izay tao anaty taksi borosy, ary izay mirahalahy ihany no mifampiresaka. Ary ny afara moa dia ny fanome adresy sy nimero telefonina mihitsy izay satria samy nihevitra fa mety hisy fomba ahafahanay miara-miasa ny orinany. Ilaintsika ny manamora ny fampitantsika ny hafatra amin'ny hafa amin'ny filazantsika ny momba ny tenantsika. Io indrindra nefa no ilana fitandremana araka ny fanresantsika tany aloha. Tandremo tsara reto tendro anankiroa reto rehefa manambara ny mombanao amin'ny hafa ianao. Ny tendro voalohany tsy maintsy elantsika dia ny mitantara be loatra ny tsipiriany mombantsika. Raha vao misy an'ilay teny hoe loatra dia efa fantatsika vitrany fa mety hiteraka vokatra ratsy izay. Ary tendro ny faharoa ialana ihany koa dia ny manafina loatra ny mombantsika. Ilain'ny olona mahatsapa fa olombelona tahaka azy ianao. Mora kokoa amin'ny olona ny manokatra amin'ny fony amin'ny olona toa azy. Olona manana tolona tahaka azy. Olona mahatsiaro marary sy mangirofiry tahaka azy. Olona tia ny zavatra ampatiany, tia mihira tahaka azy, tia ny sakafo tiany. Jereo fa rehefa misy olona anankiroa miresaka dia matetika voalaza foana inona ny sakafo tianao na inona ny kilalao tianao. Sotra ny antony, misokatra kokoa amin'ny olona tahaka azy isika rehetra. Misokatra kokoa ny fontsika rehefa miresaka amin'ny olona tahaka antsika. Tsy matahotra loatra ny hoe ho tsaratsarain'ny olona isika amin'izay fotoana satria olona manana ny olana sedraintsika, olona tia ny zavatra tiantsika, olona manana fihetseham-po mitovitovy amintsika no le fampiresantsika. Jesosy no ohatra tonga lafatra amin'ny fitsipika io, ny hoe mipetraka eo amin'ny toerana misy ny hafa. Ao amin'ny Filipiana 4 dia ny 15-7. Filipiana 4:15-7 izao voalaza hoe aoka ho aminareo izao saina izao izay taon'i Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviany amin'Andriamanitra, fa nofoanany ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy nahatongava ny manam-pitoviana amin'ny olona. Mba ahafahan'Andriamanitra mifandray amin'ny olona dia tonga nanam-pitoviana tamin'ny olona Jesosy. Mba hampitany momba ny fanjakan'Andriamanitra, mba hatakarany ny fon'olombelona dia nakatoerana mitovy amin'olombelona izy. Izany ihany koa no ampirisihana antsika. Mba hatonga antsika hifandray tsara amin'ny hafa dia mila mipetraka eo amin'ny toerana misy azy isika. Mahatakatra ny toerana misy azy, ary izany ihany koa ny ahafahantsika manamora ny fifandraisana aminy. Asehoany mombanao saingy tandremo ny manafina loatra sy ny manambara be loatra ny hafatra tianao ampitaina. Tandremo ny manambara be loatra mombanao na ny manafina be loatra ny mombanao, manjary lasa sakana eo amin'ny fifandraisana izany. Tahaka izay raha fitinina ireo hitantsika teo aloha mikasika ny hoe fahaizana mifandray. Nonay fa efa nanao fampiarana ianao teo aloha ary mbola hanao fampiarana ihany koa. Azadino fa tsy misy ny manana talenta voajanahary, fa ny ezaka ataontsika, ny fampiarana ataontsika isanandro no hahatonga antsika hitombo ary hatratra ny fenitra amin'izany hoe mahay mifandray amin'ny hafa izany. Ahita tombony isika, ahita tombony ireo mifandray amintsika amin'ny hafatra ampitaintsika aminy, ary isika ihany koa amin'izay fotoana izay dia handray avy amin'ireo olona ifampiresantsika. Dia izay indray no entinay mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray.
diovanao ny asohavanao nomenao ay nao vozonanao nao tambazanao tsy atakaloko satria tsy voavidiko ny ray minny tranilana AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Ilay feo ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista Maneran-tany. Iarahanao amin'ny feo ny fanantenana sy ny departementany sekoly sabata. Nandritra ny fotoana vitsivitsy izay dia niara-nianatra tetosika ny amin'ny lalàna izay nataon'Andriamanitra mbo hampampianatra antsika. Tsy ny foanana ny lalàna satria ny fanafoanana an'izany dia toy ny manafoana ny mpampianatra. Izay midika avy hatrany ho famelana ny olona hanara-po amin'ny adalàna. Mbola mitoy ny fiarahantsika mianatra amin'ity ity. Miaraka aminao hatrany mpiara-mianatra aminao Iliandry amin'ny Tanso. Raha tsy haivona vetivety ary ny tsy anjery manodidina an'izay fiara-mianatra izay dia ao amin'ny Deutéronomie 4:5 ahitanao azy inoko fa hainao tsy anjery tsara satria isan'andro isika dia miezaka ny tokony hitadidy an'izany. Tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Nasaina ity an'Andriamanitra amin'ny maha isika atsika manontolo isika fa tsy amin'ny apahany fotsiny. Ninarantsika teto ary fa fahafatesana ny tambiny ota. Ny atao hoe ota moa dia ny fandikana ny didin'Andriamanitra na lalàn'Andriamanitra. Raha tsy misy io lalàn'Andriamanitra io izay mamaritra ny tokony atao sy ny tsy tokony atao dia tsy afaka lazaina koa hoe nanotany olona anankiray. Azo oharina amin'ny fitaratra ny lalàna. Mampiseho antsika ny loto eo amin'ny tarehintsika ny fitaratra, fa tsy afaka manadio na manala n'ilay loto eo amin'ny tarehy. Fa ny rano sy ny savony no manala n'ilay loto. Tsy milaza nefa izany fa tsy ilain'ilay fitaratra. Satria raha tsy nisy an'ilay fitaratra anie dia azadinoina fa tsy ho hita ilay loto e. Samy ilaina na ny fitaratra izay nampiseho an'ilay loto na ny rano sy ny savony izay hanadiovana an'izany loto izany. Dia tahaka an'izany koa ny lalàn'Andriamanitra.
mampisehony tsy mety eo amintsika izy. Ny lalàna ny mamaritra ny tokony atao sy ny tsy tokony atao averina hatrany izay, manoro antsika ny mety sy ny tsy mety. Lehibe izany ny asany, saingy tsy afaka manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana ny lalàna. Ny rany Kristy no manadio antsika ho afaka amin'izany. Aka ohatra hafa indray isika mba hampazava kokoa ny tiana ambara. Azo oharina amin'ny fefy manodidina lavaka anankiray izay tena lalina dia lalina ny lalàna. Mampafantatra antsika izy. Mampafantatra antsika io fefy io fa raha vao mihoatra ilay fefy isika dia tsy maintsy ho latsaka ny andavaka. Ka raha sanatria ianao nihoatra n'ilay fefy ary latsaka ho andavaka dia tsy afaka mamonjy ianao hiakatra avy tao ilay fefy. Sa tsy izany? Tsy maintsy mila olona hafa ianao hamonjy ianao hiakatra avy tao. Tsy midika nefa izany fa tsy ilaina ilay fefy rehefa avy tafakatra tao ianao. Soa aza nisy an'io fefy io indray mba hampitandrina anao tsy ho latsaka ao indray manaraka. Io fefy io no mampitandrina ny olona rehetra fa misy loza hitranga amin'izay mihoatra azy, dia ny fianjerana ao anaty lavaka izay mety hahafaty mihitsy. Dia azo oharina amin'ny asan'ny mpampianatra koa ny asan'ny lalàna. Zo ny mpianatra ny tsy manaraka izay lazain'ny mpampianatra, fa tsy zo ny mpianatra ny hifidy izay tsy maintsy ho vokatry ny tsy fanarahana izay lazain'ny mpampianatra. Tena ilaina araka izany ny asan'ny lalàna, na tsy asany aza ny mamonjy antsika. Ka fahatsoa-kevitra lehibe ny filazana fa rehefa namonjy antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana Jesosy, ho afaka tao amin'ilay lavaka na latsahantsika, dia ho foanana ilay fefy fahatsoana izany. Tahaka ny olona anankiray milaza manao hoe aleo foanana ny lalàna mikasika ny fifamoivoizana vokatry ny fisian'ny loza matsiravina iny. Tsy eketsika izany foto-kevitra izany, kanefa betsaka no milaza an'izany eo amin'ny lafiny fanarahana ny didin'Andriamanitra. Nanana tanjona manokan'Andriamanitra raha nampita nanome ny lalàny tamin'ny zanak'Israely. Fomba maro no nataony mba tsy hanadinoana izany lalàna izany. Mpanabe manana faharetana ny Andriamantsika, manam-pitiavana. Nampianatra izy ary mpamerina indray amin'ny laoniny koa no asany, fa tsy sanatria mpandatsa izay latsaka amin'ny fahotana. Fanao ny maniraka mpaminany maro sy mampiasa an'ireo mpanompony hampita hafatra tiany ampitaina amin'ny vahoakany, ary averimberiny amin'ny fomba samihafa mihitsy izany rehefa mamaky ny ten'Andriamanitra isika dia hitan'izany. Ny akamaroan'ny asa soratry ny testamenta taloha izany dia nataon'Andriamanitra hampianarana ny olona hanaraka ny lalàna izay manome ny tena fiainana. Anisan'ny lesona lehibe ny anarantsika teto, ny lesona izay nampitain'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Mosesy talohany nahafatesany, satria atsaroantsika fa tsy navelan'Andriamanitra hanana tombontsoa hiditra ny Kanana tetỳ an-tany Mosesy, na dia fahazo antoka aza ho azy ny Kananan'ny lanitra. Milohany isarahany tamin'ireo zanak'Israely ireo dia fantany fa efa ho faty izy, ary fantany tsara koa ny toe-javatra iseho aorianan'izany. Fantany fa hiditra ao Kanana ilay tany nampanantenaina ny Israelita rehefa maty izy. Fantany fa ho tonga mpikomy anefa izy ireo eo ampanatrarana ilay fitodiana izay efa niren'izy ireo hatry ny elany hatongavanao. Dia nisy fiomanana nataon'i Mosesy miloha rehefa tsinjon'izany toe-javatra izany. Zavatra roa no tsaroantsika tsara eto. Ny voalohany dia ity: nanome toromarika ny Levita izy izay nitondra ny fiaran'ny fanekena mba hametraka ny bokon'ny lalàna eo anilan'ny fiara, mba ho hita maso, ho vavolombelona. Dia rehefa mahita an'io ny zanak'Israely dia tahaka ny fefy hampitandrina azy ireo izay tsy tokony ataony sy hampafantatra azy ny tokony ataony ny fahitana mazava tsara an'izany bokon'ny lalàna izany. Vavolombelona hiampanga azy koa rehefa mandika an'izany izy ireo, tsy sanatria fandatsana no asan'ny lalàna amin'izay fotoana izay, fa araka ny ohatra efa niraisintsika teo, dia hanao ny asan'ny fitaratra ny lalàna, ampiseho ny fahadosoana vita, hanosika izay mahita ny fahadosoana nataony
hitady famindrapo sy fanadiovana avy amin'ny mpamonjy. Nysongadina tamin'ny lesitsika manokana koa ny nanohizan'Andriamanitra toromarika ny tokony ampiasana ny hira. Nasain'Andriamanitra nandrakitra ny hira nampianariny azy Mosesy, dia nasaina nampianatra n'izany hira zany tamin'ny Israely mba ho vavolombelona amin'ny zanak'Israely hatrany hatrany. Anisan'ny fomba hitehirizana ny fahamarinana araka ny planin'Andriamanitra zany ny hira, ary apetraka foana ny afatrafatra ho an'ny mpamorikira mba ho tratra izay tanjona napetrak'Andriamanitra izay. Ny anarantsika teto koa fa tsy hisy mihitsy zany fanambinana izany ivelan'ny fankatoavana an'Andriamanitra. Raha misy zavatra tsy mety ataonao ary inianao ataony manohy an'izany, dia mivavaka ianao mba hazo fitahiana sy fanambinana manokana, ka omen'Andriamanitra anao ilay zavatra izay nangatanao tamin'ny-bavaka, dia toy ny milaza aminao izy amin'izay fotoan'izay hoe tena tsy olana mihitsy ny adalàna nataonao fa azo atao tsara zany no sady mahazo fitahiana ianao. Fa mario tsara fa tsy ahazo valim-bavaka mihitsy ianao, tsy ahazo fanambinana mihitsy ianao raha minia mandika ny didin'Andriamanitra. Eo amin'ny fanabiazana, eo amin'ny lafin'ny fanabiazana dia manana ny toerany ny lalàn'Andriamanitra. Ny fitiavana izay fototry ny famoronana sy ny fanavotana no fototry ny tena fanabiazana marina, ary iantona ny lalàna rehetra zany fitiavana izany. Raha atao arabaka teny fotsiny mantsy ny fanajana n'ireo didin'Andriamanitra ireo, na dia izany tokoa aza ny tokony atao, dia tsy voajanao zany ireo. Fa rehefa amin'ny fitiavana nanaovana an'izany eo ambany herin'Andriamanitra, dia miseho ny tena mahasarobidi ny didin'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Mario tsara fa mizara roa ny didy. Ny didy voalohany ka hatramin'ny faefatra dia maneho ny fitiavantsika an'Andriamanitra, ary ny didy fahadimy ka hatramin'ny fahafolo dia maneho ny fitiavantsika ny hafa. Tsy fitiavana tendromolotra fa fitiavana fampiarana andreo voalaza ao anatin'ny didy folo. Ao voalaza ao amin'ilay boky Éducation takila 412. Ny lalàn'ny fitiavana dia miantso fanolorana ny tena, ny saina, ny fanahy mba hanompo an'Andriamanitra sy ny hafa. Izany fanompoana izany rehefa mahatonga antsika ho fitahiana ho an'ny hafa, dia mitondra fitahiana lehibe ho antsika ihany koa. Enoko fa tafita tamintsika ny lesona mikasika ny mazava-dehibe ny fankatoavana ao anatin'ny fanabiazana izay ataon'Andriamanitra amintsika sy izay tokony ataontsika koa amin'ny hafa. Angatao Andriamanitra hanome fahendrena mba atonga anao, atonga antsika mpiara-mianatra ho afaka mampiatra ny lesona. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Azonao atao ny mamerina miaino na maka mahimaimpona ny fandaharana narahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org. Mandrapitafa indray ary.